Haihay, Ahay, Aye Aye, bekapaky, karakapaky, fagna dia Gidro navarika anatin'ny fianakaviana daubentonia karazany daubentonia madagascariensis fa fiantso Haihay no tena ahafantarana azy. Mirefy hatramin'ny 70 cm ny Haihay, 50 cm mahery amin'ny eo ny halavan'ny rambony, milanja hatramin'ny 3 kilao. Izy no varika lehibe indrindra amin'ireo varika mpivoaka mitady sakafo amin'ny alina na nocturne. Ny tanana no mampiavaka ny varika na Gidro amin'ny biby hafa rehetra mampinono. Mitovy tsy misy valaka amin'ny farafitry ny ratsan-tanan'olombelona amin'ny ratsan-tanan'ny varika rehetra. Misaraka amin'ny rantsanefatra ny azy, ny ankihibe ka afaka mandray sy mikirakira zavatra ny tanany. Manana n'io karazany ratsan-tanana io ihany koa ny Haihay fa saingy lava sy marotsaka ny ratsan-tanany fahatelo. Mihinana voankazo, bibikely, tantely, olitra sy izay mitovitovy tsiro amin'ireo ny Haihay fa bibikely anaty vatankazo na insecte xylophage no hanim-pitolohany. Tsao ny filazana fa mihinana na mamono biby fiompy ny Haihay satria tsy mihina nofo izy. Fikarohana natao tany mananara-varatra no nahalalana fa mitondra tombotsoa ho an'ny mpamboly jirofo ny fisian'ny Haihay eny amin'ny manodidina ny toeram-pambolena noho ny Haihay mpihaza ny andretra mpanimba ny voly jirofo. Fandripahana sy fahatereny ala honena no tena antony iray ivoahany ala hitady sakafo na hifindra monina tanteraka. Antony koa mahavoatery azy mandalo tanàna na mifanoja manolona. Ny mpikaroka, ny mpizahatany, ny mpankafy natiora dia malala tsara fa biby mora sy tsy masika ny Haihay. Izany no mahamora ihazan'olona sasany azy amin'ny fandrika sy fomba famonoana samihafa. Ao Manombo Farafangana dia efa mahatsapa ny fiovam-pijerin'olona momba ny Fiarovana ny Haihay, ny GERP na Groupe d'études et de Recherche sur les Primates de Madagascar noho ny ezaka natao tamin'ny fanentanana sy fiaraha-miasa amin'ny mponina ifotony sy sekoly ao an-toerana. Nomena tosika ny fampiroboroboana ny asa-tanan'ny fikambanam-behivavy hamokatra t-shirt brodé asiana sarina varika ary anisan'izany ny Haihay.Ankehitriny dia efa betsaka ny mpankafy vokatra sy mahazo ny afatra tiana ampitaina. Ny sarina Haihay no anisan'nytena ankafizin'ny mpanjifa. Resy lahatra na mbola tsy nisy nahita maso azy ny mponina ifotony fa biby mora sy mahafinaritra ny Haihay. Ny fiheveran-diso na tantara sy angano vilana milaza fa biby fambaraloza ny Haihay dia mitarika ny olona sasantsasany amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara mbola sahy mamonomono fahatany ny Haihay. Honihony sy fahazaran-dratsy na fomba fijery tokony efa hialana sy azo ovaina ho fiarovana iombonana ny Haihay. Manana ny anjara toerany ao anatin'izany ny fanentanana sy fampianarana eny anivon'ny fiarahamonina eny an-tsekoly amin'ny aino aman-jery sy sehatry ny fanabeazana rehetra. Famoronana hetsim-pirenena manova ny fitondran-tenan'ny tsirairay ho fiarovana iombonana ny Haihay izay Gidro tsy misy maneran-tany zanatany eto amintsika na endémique eto Madagasikara.